taorian'ny fiaonany tamin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia noraisy ny premier ministre lehiben'ny gouvernement ny général Jean Ravelonarivo teny amin'ny birao fiasan'ny teny Mahazo Arivo ihany koa Andriamatoa Raimabus tamin'ity androany ity. Anony fanohanana ny Madagasikara amin'ny fiarovana ny sisin-dranomasitsika ny Amerikanina ka hanome sambo iambenana ny sisin-tanin'ny Madagasikara États-Unis ary amin'ny taona 2024 no tonga eto amintsika ny fitaovana araka ny fanazavana nentin'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo taorian'ny fiaonany tamin'ny Raimabus avy amin'ny ministerin'ny fiarovana Amerikanina. Ny firenena rehetra indrindra ny États-Unis d'Amérique dia vola iara-iasa amintsika. Zay nilazainy teo. Betsaka ny zavatra niresahana tao niresahana tao ny mikasika ny fiarovana ny ranomasitsika ity. Niresahana tao koa ny fanofanana an'ireo miaramila atsika any ivelany any amin'ny zareo. Niresahana tao koa ny fampitaovana any ranomasimbe indiana aty ny atsika Madagasikara zany amin'ny fitaovana eto de valiako fa ahazo garda-côte isika, garda-côte matanjaka iarovana ny fanondramana antsokosokony bois de rose ary hanaovantsika iarovana an'ity Madagasikara manontolo ity. Ka zany rehetra zany zany dia mbola misy koa ny atao hoe nahazo ny centre de fusion d'information maritime isika. Zay hanampy antsika kory zareo amin'ny fampitaovana an'izany centre izany. Fantatritsika tsara zany fa zava-dehibe ary tsy vitan'izay koa fa misy ny entraînement zay ho atao aty amin'ny ranomasimbe indiana any amin'iny faritra avaratriny daholo sy aty amin'ny zone ny Afrika mikasika ny zay sécurité maritime zay ihany iadivana amin'ny piraterie ka dia handray anjara amin'izany koa ny reo miaramila na hoe tafika na hoe andranomasina na antanety na anabakabaka. Efa nisatrano ny fiara-miasa teo amin'ny tafika malagasy ny Amerikanina ary antenana hoe Andriamatoa Raimabus tompony andraikitra amin'ny sahana ny fiarovana an-dranomasina Amerikanina fa hiatsara hatrany ny fifandraisana eo amin'ny tafika roa-tonta. First, my visit shows the increased engagement between the United States and Madagascar. Voalohany indrindra aloha ny fahatongavako zao dia midika hoe mihamafana ary miamitombo iray ny fifandraisana sy fiara-miasa eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara. Dia araka ny fahafantarako teo efa misy ny fiara-miasa efa mandeha ankehitriny eo resaky ny eo amin'ny sehatry ny fampifanana, fampianarana sy ny fanaovana ny exercice militaire. Manantena fa rinan'izao fisidina zao dia vao maika hitombo ny fiara-miasa amin'izay resaka fampifanana sy fanaovana ny exercice militaire zay. Eo koa ny resaka fampitaovana. Tena ilaina ho an'ny stabilité na famarinana tena teo amin'ny faritra sy ny fiarovana an-dranomasina ny fanampiana Madagasikara anatsara zay fahaizany na fahafahany miaro ny morotsiraka sy ny ranomasina midadasika manodidina azy zay. Ka dia mahafaly ny miara-miasa Madagasikara anatsara ny fahaiza-manao ny tafika an-dranomasina sy ny tafika amin'ny ankapobeny zay. Nojerena nandrika ny dinika teny Mahazo Arivo ny fomba rehetra ahafahana manatsara ny fiara-miasa eo amin'ny tafika malagasy ny Amerikanina. No Marian'Andriamatoa Raimabus fa fandroany zao ny tena nitsidika teto Madagasikara. Nanatanteraka volan-tantely niaraka tamin'ny vadiny voalohany araka ny nambarany.